Ny onatetsy amin'ny espace mahatazana dia tsy voarovaroana fikambanana sy antoko manohana ny fampiarana ny rafitra federalista eto Madagasikara tsy mitsahatra manentana ny mpitondra fanjakana ankehitriny mba hiroso amin'ny fanovana ny lalam-panorenana izy ireo izay ihany mantso ny sehatra fa ny iraisam-pirenena anaiky ny zava-misy eto Madagasikara hoy ny fanazavana izy ireo. Tsisy fifidianana tokony tanterahana amin'ny taona 2024 raha tsy miova ny lalam-panorenana io nambarany Tabera Randriamanantsoa mpitarika ny CNF nandritry ny fivoriam-be ny arahan'ireo fikambanana sy antoko manohana ny fametrahana rafitra federaly eto Madagasikara. Namafisiny ity mpanao politika ity fa ny rafitra federaly no lalana ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Ny firenena matanjaka raha teo karena amin'izao fotoana izao toy ny États-Unis, Russie, Chine, Suisse dia firenena mandalo io rafim-pitondrana io. Mahatonga antsika raha zany dia rehefa mitondra fanjakana anao dia tiana kanina daholo. Ny olo-mpitondra ane sy rahatsy amin'io zaho tagnatin'ny gouvernement dia fantako zany satria le vola zany vahoaka amina olo anankiray. Ohatra zao ny ministère anankiray raha rafitra fédéral ny vola tokony paritaka amin'ny direction régionale, direction adolo fa tsy hoaninao eto. Ohatra zao décentralisation commune aveo omenao 6 millions d'ariary nefa milliard be tazonao aty amin'ny intérieur aty hoaninao. Izay lesy mampandrosika raha i commune io nomenao vola milliard io miainga amin'ny base mandrosa asika. Ny manapa-kevitry ny résolution efa hita taratsy eto zany dia efa fanontaniana daholo mpanao politika tsy tokony ho isy la fifidanana amin'ny 2018 raha tsy misy vote constitutionnel ary ny toananay zany dia constitution fédérale. Ny rafitra federalista antoko ny fampihavanana io no hevitry ny adievitra tao anatin'ny fivoriam-be ny arahan'ireo fikambanana sy antoko manomana ny fampiarana ny rafitra federalista.